gas titan taragas. Aranga nosoratany Enkim Kanto, ovelomin'ny Vantsoa, ony Miajanirena, Anjariliva, Saloy ary Lanto. miaraka amin'ny Rija sy Le Meg. Anjariliva ny nandray feo sy Nana Totosi. Ianao mihitsy zao zany dia oto hoe ay! Inona koa ary zany ataony fenitra izany e? Tena efa tsy sangotsony kosa izany ka. Ay, tsure. Oay, ary toa maratra mihitsy nge izy izany e. Sao dia tsy hainao ary io? Zay? Fa ahoana e? Za mihitsy ty ka. Fananiko mihitsy iny amin'izay tsy manao akanjo fo kilo ohatran'izao tsoa. Andray, ianao kosa rangaha tena efa gafy a. Tsy gafy zany fa sary-piaro aminao kosa e. Ny fitafinao indraindray tena efa tsy izy tsony kosa e. Na data aza efa miteny indraindray hoe tsy mety loatra ny fitafinao fa ianao moa tiako sady tia dia miaro anao foana. Ny data anie izany foana e. Eny e, fa hainao ihany data. Miezaka manazava amin'ny data foana ihany aho fa vehivavy mbola nadio ianao. Ary zany niaraka taminao voalohany. Ary tsy azo tsaraina amin'ny endrika ivelany velively. Fa le toerana misy azy mihitsy no mahasarotiny azy. Ka satria zany a, resaka hasarotam-piaro le izy. Dia ino ianao Say maty azy. Ny ianao kosa tena miletra mihitsy ka. zay ka. Fa ny anao teo koa nga mo heverinao fa tsy naharary be. Mantaoko moramora fotsiny iny ko. Mijanona ho tomboka afa-tsy ao antsika senao reo. Tsika rery ihany no mahalala azy. Matory hoe misy mahalala kotratsika dia nampirafy izay indray. Anio 12 Aogositra, za Michela dia rasoerina du 1er degré dia tsy tia afa-tsy fenitra Andriamanjaka fitson. Fa ny izany kosa azo nataonao ratsy fipetraka be ny anako. Amin'izay tsapanao fa raha saro-piaro ianao dia mbola saro-piaro lavitra no ianao ako. Hey, tiako ianao. Za tsy tia. Laingako izany fa za aza ny tena tia e. Fa zao tokoa ry fenitra. Misy surprise tsara be lazaiko anao izay fa aleo rehefa tena sura vao lazaiko. Mbola honohony fotsiny aloha hatreto. Zay indray lehibe surprise be. Dia ina indray zao zany ka? Sao dia billet d'avion ohatran'le voyage tany Malaisie indray zany ry Michela? Efa hoe tsy mety ho le manapoka nge. Za ve dia adala aminao e. Zavatra hafa mihitsy izany. Sorodalana iray mety hitondra antsika any amin'ny fahasambarana sy fahamatorana faratampony. Nga? Fa mbola honohono aloha aleo aloha confirme tsara. Dia rehefa mahazo valiny amin'ilay olona dia lazaiko anao. Ezany ianao ty raha anao mystère ka. Iza koa zao zany olona zany? Tandremo ange hoa misy malala le zavatra nataontsika teo fa tonga dia misaraka e. Tsy misy idirany mihitsy. Hitanao eo foana izy fa mahareta kely e. Ary matoky ianao fa nahiteraka za any aorinany a. Dia na ny dokotera mpiteraka anazy tsy ataoko mahita an'iny fa mijanona ao anaso anao rery ihany mandrakizay. Tonga dia césarienne no ataoko. Tiako ianao. Za tsy tia. Zany ny fanaonao anako. Maraina dia efa velon-tsento. Roviana ihany rehefa isy angirana fiainana iny anankity e. Mahafaly aloha dia nahazoako ty zanako soa tany amin'ny rahaleniny ty e. Zolo le volako ny ramony aloha efa ho fidy volana izay. Hoe indramina mba ho asiana zanany nefa saika tsy azo indray. Za kosa aloha tsy anaiky e. Vola tokony hividianako maso mbola atao ketsa ve dia ho lasa ny fotsiny ao. Tonga dia ny bataiko ny zanako soany. Raha lehibe zao io ka azo amidy dia mba mahantoka ny fianarany vany hialana ala bakalorea amin'ny herintaonako no tena mafy ilay te hanana zanaka tafitaka. Izy iny aza efa tara kilasy roa no izy manana aretina iniko. Nakaiza marina moa izy teo e. Vaniala!
Vaniala Andriamanitro sao dia efa mihetsika indray ary sanatry. Vaniala tia rery mama. Fa maninona ary ny tsy mamaly. Tena neveriko fa efa nihetsika tao indray ny aretinao. Izaho kosa ry mama dia hetsika foana. Ka zaniko. Rehefa mihetsika ohatran'izao izy dia misesy 3 andro aloha. Dia avy eo tsy mihetsika tsondray raha tsy elaela. Fa maninona aho ary mama manana aretina mihintsitsinitra ohatran'izao a. 2 taona teo izany izao. Nefa taloha tsy manao ohatran'izao. Lazay mpiara-mianatra aminay fa hoe andro be hono izany. Dia mitsoaka daholo zareo raha vao mihetsika ilay izy fa mamindra hony. Tena mila tsy te hianatra tsony andraindraika. Sady amin'izay maninona? Sady amin'izay hony be taona be. Efa tokony hianatra any amin'ny université hony kanefa dia mbola kilasy voalohany amin'ny lycée ihany. Amin'ny herintaona vao analabaka. Ka very kilasy 2 nge ianao e. Tsy afaka nianatra ianao nandritra ny 2 taona nanomboan'io aretinao io no nenatr'olona sy ny sisa. Fa rehefa nandinika dia aleo tsy meno vavan'olo izany raha te handroso ry Vaniala. Tsy mahazo mijanona izany ianao. Sady vao 2 volana izay ianao niverina nianatra dia hijanona sahady. Mangina ihany ireo ny farany rehefa zatra. Fa inona ho aza ny andro be? Dia tena izany tokoa ve ny mahazo dia tsy haiko retsy tena tsy haiko mihitsy izany andro be izany. Tsika koa efa hainao fa tsy manana fahafahana ho any amin'ny dokotera izany nge. No anina anio aza tadiavina rapitso. Akinina amin'Andriamanitra. Eny. Mana tena foana fahositrana indray androany. Ary avy aloha ampio anondran-kanana e. Dia makamo lolo ery ambany andrefa nanaronana andreo vao korzety vao nafafy ireo fa omain'ny andro reto izy dia tsy haniriko. Nendro mama raha angamba mamboly dia ananaso korzety veko. Angany ianao fa aza miambo tsy tia vary moakeo e. Saranao aza mbola misy hohaninako. Sady amidy koa nge ireo rehefa miakatra e. Entina any andrenivohitra maraina any amin'ny tsena Tatsah dia mba lafo vetivety. Alain'ny mpiantoka sy ny mpanao hotely. Lasa ry aloha mama. Naringana ianao e. Leost piasa maniritsiry. Iny ka manao dia lasa mandeha. Punaise. Fa iny zao tabataba be zao ry dada. Manao ny dada? Bonjour monsieur là. Mana fotoana letsy nidakako tany fa makaleo mihitsy. Raha matora avao ve? Fa maninona kosa e? Olon-dehibe efa 5 taona. Tsy tapaka ve izay? Aleo tapaka any. Tena olona fa nisy inony? Mandreraka. Nizinga sofy sasantany antranony tany nentina nandrahoana ny sakafo tato fa tapaka hono ny rano. Dia izy mba nanana ambiny kely. Ataovy sérieux? Saika mifika ranondolana zany ianao. Zany koa ve dia mampimery fenitra. C'est trop dégueulasse. Zay ny an'la. Tsy hitako izay mampime amin'izany. Karakarao zanak'olona io. Tokony io ny zanako. Sarotim-piainana ohatr'ahy fa tsy elahy. Mahavita mitety ny teteza mibe kiraro amin'ny pitoniana. Lasa alofatsy. Oka aloha ry dada. Asa mbola mandeha aloha fa misy zavatra saika ho lazaiko anao sy fenitra. Amin'ny fotoana manaraka izany fa simba numerako. Sady misy fivoriana enjehako koa e. Dia ianao ry misy lahy mila mianatra ny fomba fiainana ato. Tsy misy surprise zany ny anay ato fa mila miteny meloa rehefa iresaka. Tsy mamerina an'izay tsony azafady tompoko. Voaray. Zay ny ianao koa moa efa hipiry lazaina tsy hiteny betsaka rehefa tezitra ohatran'ireny dada. Homme d'affaires nge reny e. Sans pitié reny rehefa tezitra. Fa zavavy aloha ianao teo e. Mba sary dikidiky ka. Ary andao hiakatra any ambony ary. Tafitoana. Efa intelo aho zay ny tafitoana tamin'ity tohatra ity. Fa hoany e? Maninona ry fenitra raha saina amboarina izy ity a? Eny e. Jereo fa nipilaka ity karôty dia mamingana be. Za manao talon dia matetika nitratra fa nareo tsy dia mahatsikasitra. Amboary io ka. Eno aloha fa iantsoany radoara dia asaiko amboarina io. Sady mahamenatra raha misy mahita. Anarambatra n'olona manan-karena nefa karopilaka. Fa
fa asa zao raha hitakaro lazo mitovy amin'io. Misy aho ka. Ny dadany atao mihoatra foana re mba ialana amin'izay mety tsy ahitan'izay tsony. Ay, tsara kosa zany. Andriamanitra, ka tsy fa niala ve ty tamin'ny miakatra ty? Sady mivembena no miosombovoka. Tena hoe miosina tany mena manomboka any am-paladia ka hatrany an-tampon-doha ny marina mafy. Ny volo misavoritaka sady feno bozaka. Fa naninona ary? Oay, losa. Tena io mifanfanitona indray le zamako. Aleo lovonjena ka. Ary sendra mba misy devoly ary ty zazy ty e. Tena mitretrena sy mihintsitsika be ohatry ny olona nidirany demony reny mihitsy. Vaniala! Vaniala ho ah! Vaniala! Tena tsy mbola nanao ohatr'izao izy hatramin'izay ka. Fa ahoana ary? Vaniala! Vaniala! Andrekaka eo mikaraikina daholo ny tanany sy ny tongony. Tena marina raha voavahako fa injiny mafy be mihitsiny. Vonjare olona fa maty ny zanako a. Aizany tany aleako. Vaniala! Vaniala ho ah! Oay! Vaniala! Oay! Io kosa ny faniana lefaka ny tanany ka. Sanatria efa Vaniala. Mama, Zanako. fa maninona eto amin'ny tany eto a? Zanako. Azo maninona ianao mitomany? Misaotra aminao Andriamanitra. Tsy haiko rery Vaniala fa tsy mbola nahitanao nanao ohatran'ny androany a. Roa taona izay nararianao. Zatra ihany a farany rehefa ela fa ny androany tena hafa mihitsy ka. Tena kivy a Vaniala. Lasa mitrena nge ianao e. Zany ve? Eno a. Fa nisy inona e. Inona no nitranga? Manina ianao no miosombovoka sy feno bozaka ohatr'izao ka. Zay fatadidiko. Ampio aloha iarina dia aleontsika hipetrika ery Ambotomanga ery fa eno mba malomaloka. Mafana loatra ny andro. Eo ary aleoko zahaka rano anao dia avy eo miresaka tsika. Ndre narantsiramamy amerena n'ity zanako ty ay naza tsy misy akory moko. Tena mafy rehefa mahantra ka. Zao tokoa ve no hoe totombitana sa ahoana? Ty aloha ny ranonao ary troy dia tantarao amin'izay zava-nitranga tany. Ay, saotra ry mama. Tamin'ny fakandrivotra teo, tena nona be a. Tsika koa moa tsy nisakafo tamin'ny alaso maraina. Tena zay mihitsy aloha e. Na tsy ary toy ny hafahafa izay a. Dia nisy ankizy nangorakarina no miasa komanga sy sira fa izay no nisy teny aminy. Efa nohaniny atsasany fa tsy nampanina satria tena nona mafy a. Io ankizy io no mba mangoraka matetika rehefa misy mandrabiraby reny a. Loza nefa fa rehefa avy nanaikitra iny telo teo a dia toa nangoretsina be izany no fotonangiko. Nanjavina ny masoko. Dia nivilana ny vavako dia izay ny tsaroko farany. Andriamanitra. Rehefa nahatsiaro tena dia nanontaniako an'io ankizy io ny zava-niseho dia nilazainy fa hoe nitrena hony a. Mitovy amin'ilay nilazainao teo re. Tonga ny talena natrika ary niteny fa mihetsika devoly hony a. Ary nasain'ny torahany ankizy tany mena sy zava-maitso. Za tena tsy hianatra ntsondro mama ka. Tena mba mahalala menatra ihany a. Tena tsy rariny kosa aloha zany. Dia taletsekoolo mihitsy no mandrisika ny ankizy anao ohatr'izany. Eno a. Tsy misy devoly zany ianao ry Vaniala. Tsinge tsy mba nitazona tapatapakazo sy ody gasy zany. Tsy misy antony tokony hitoeran-javatra aminao zany mihitsy. Hitady-hevitra tsy maintsy mahita. Sitrany ianao fantatro. Ary rehefa sitrany ianao dia miverina mianatra fa tsy misy mijanona izany eo.
mba azopatra lany fiainana ka 3 alina fotsiny nasahiny olona n'le zanak'isoa nefa vola 7 alina be zao ny takalony tany amin-dralenina. Atahoana moa fa zay tokoa le hoe vonjy ainy. Mba hoe ompina entohana fianarany akabakalorea amin'ny herintaona kanefa inona ny teo fa voatery tsy maintsy amidy zao e. Aleo aloha andeha haingana fa sotra hatrariva ty indray. Sady mbola hiainga maraina ny andrenivohitra mony CSPD moa kaiko. Fa ty za de tsy mba mieritreritra hijery dokotera hatramin'izay ty koa aloha ny tena lozy. Tena mianatra reny adala mihitsy. Eny e, ny ao an-tanana koa tsy misy ka inona moa nefa ny atao eo e. Tsy manantena koa fa ho sitrana soma tsara ny vavy tokandriry teto rehefa mahazo fitsabony any arivo mino an'izany a. Olo tiry fenitra. Oui, ahoana zay monsieur Fidson a? Avy kely ngelahy e. Ary tsy nandalo angahy Michel androany. Vao eo Michel any lasa fa manana rendez-vous any amin'ny gynécologue izy e. Ohatrany hoe mahagaga ny mahita nareo tsy miaraka. Za mbola hiverina hiasa après-midi fa hanodiny sakafo fotsiny. Aza manany ihany eo le ty lahy amin'ity monsieur Fidson an'lahy ty a. Fa izao a. Nanao bilan sanguin ho aza. Tena ratsy be ny valiny. Zany ve? Fa ahoana? Tena niakatra le teny taux de créatine koa. Acide urique, glycémie. Ary ny tena loza de ny tahany protéine ao anaty rà. Atahorana ozy dokotera ary mila régime alimentaire strict be. De inona moa ny dirako amin'izany fa zangy ingénieur en informatique fa tsy ingénieur en agroalimentaire. Mangina aloha elahy. Maro n'izany. Tapitra akory ny teniko. Tsy mahazo mihinana zavatra maro aho indrindra fa ny hena. Mila mihinana voankazo sy légumes betsaka fa tsy misy zezika chimique. Eny amin'ny grande surface nefa saika produit efa traité avokoa. Mila makeny amin'ny tsenany tantsahony fa eny mbola mampiasa zezitrombo sy zezibako. Loza. Zay zany ianao vao hihinany pako ny sinany. Mba mangina letsy a. Ratsy zanako laha fa napokako tamin'ity basy ty ny lohany lahy hiparitaka any. Teneny Michel hanenjika tsena maraina hividy légumes sy voankazo ahy isan'andro. Azony lahy? Or tata. Aiza ny afahany amin'izany e. Ny tsena ny tatsahange ka amin'ny 4 maraina ka hatramin'ny 9 maraina ihany e. Tena mi-exagéré be kosa nareo a. Zay vahaolana hitan'ny lahany tsy maninona fa mila an'izay vita fotsiny aho. Ary ny mahatonga anao hoe Michel no makany de satria tsy mahatoky an'ireo mpiasa ireo fa zavatra hafa ny vidin'ireo. Asay voalainy zilany an-tranony izy de ateriny any an-tsena. Tena tsy misy afa-tsy jadona ve ny ainana ato amin'ity trano ty e. Tena efa tsy androko izay anambadiana ilana ato fa leo an'izany any amin'ny farany. Zanako nge zay fa tsy hoe mpiasa anao e. Amin'izay mahazanako anareo zay indrindra de mila mankatoy anareo. Zay fatara. Aleo aloha lany ny provision de rehefa lany reo de manomboka amin'izay. Teneny ny mpahandro fa tsy asiana hena tsony ny sakafoko manomboka an'io fa trondro sy atody ary akoho gasy. Dia ahoana ndray zany. Aleo andinika ny tokony atao de 8 eo e. Tapabolana zay nakanisana tany Antananarivo ny tsapo tena. Tena zavatra heverina ho tony kely kanefa saika nanengotra ny aina. Ary mety tena ny afara tamin'izay mihitsy ozy le dokotera raha tsy nahazo fitsaboanaingana. Tsy fahampiana calcium no nahatonga ato ireny ary nomeny pilina maro ah. Ary mahagaga de tena sitrana tokoa. Verim-bolo ery. Efa niverina nianatra ihany koa. Raha naheno fototry ny aretiko ny ankizy sy ny tale de samy nialatsiny avokoa. Tena tsy azo ajanona hono reto sy ny dokotera fa mandritry ny 3 volana tsaky ato aho tsy maintsy mihinana foana. Malahelo an'le reniko ery mahita azy miasa mafy mba ahitana vola hivitanana calcium ho aho. Tany Antananarivo ihany koa nisy nanoranay hoe asiana zezim-bazany anana sy ny legioma de herinandro de efa miakatra. Nanomboka ny varotra n'izany zahay tamin'ny sabotsy lasa teo ary mikasa ny varotra ny sasany iray amin'ny sabotsy ho avy zao. Ve mba misy tsirony ihany ny fiainana rehefa salama e. Vaniala. Inona nge ny mahavariana ndry eo e.
Ty aloha ataovy ihany ty 5 ty hividianana calcium mandry sao lany aty amiko indray. Vidinanana tamin'ny sabotsy teo iny. Toy ny rasarasana tamin'ny antso ny foko na hen'ny tenin'ny mama sy namoaka an'ilay vola kely avy ao anaty tatononony. Nitare efa maniry banda. Nefa efa very sasaka. Maso lalina sy mikitro ny ati-tsaina nefa vao roa amby 20 taona monja. Onja ny foko mahita azy mitsika. Sa manokam-bava loatra fa manafina ny reto ny fisisa tavela. Nje ry mama malala. Ezaka hianatra mafy ary tsy maintsy ho tafita. Teo ampetaniko ianao. Ary aza te variana loatra hatrany eo ndry ho ahy e. Ty kalonga ndray sy le vola. Za mbola ho any andrepamago fa misy kisovaza mavokely voateraka zany hony any e. Sendra mba haka zana ndray tsika alonan'le lasa teoko. Fa taizy mama nahita vola? Tsy misy e. Antanina aloha izy raha afaka mitrosa sy mandotso kelikely tsika aoko. Tsy misy mangataka voatamaina retsy fa andramana loha. Sady trosaina no alotsy kelikely. Aza manabanty ny moral keo ndry fa lasa aloha e. Mahita ny sorery mama. Tena raha tsy tiako ianao tena tsy mba nakaty Tsy ireo angeza ny fotaka e. Torimaso tsy misy vanina fa mifoha amin'ny 5 sasany maraina manenjika tsena ho an'ny rainao. Tamin'ny voalohany azy isan'andro fa zao izy mba resy lahatra hoe ho atao isan-kerinandro anie. Fa tena efa fanalikana mihitsy koa aloha ny endry tady. Ary andana aloha atakalozy ery amin'ny varotra ovy ery ty volo ty ry vaniala. De tsy amidy sondry ao ambana entandreo fa efa ho avy eo le mpanao hotely akazy rehetrarehetra. So mantsy rehefa mandeha mipipi de amidindry eo reo Yo, lasa vetivety ry mama. Ry ventra. Tena tsy mivarotra ngely mpivarotra fividianantsika e. Dia ahoana? Tsy ireo reto legioma. Fa venty be daholy. Ireo ve tsy zesika chimika be? Tokoa le dia. Dia ahoana indray zany ny atao? Tena manalika mihitsy raha ngaly raha fozan-dahanao iny ka. Dadanao eniko. Fa ahoana aloha ny atao e? Rasy hoe retsotra misy legioma majinijinika sady mbola frais be. Andao aloha eny. Za efa saika nihena 100 kilao. Otrina daholo ireo entanao ireo? Fa amidy sa tsy amidy le entany. Otrina ho ireo entanao rehetra ireo. Ka efa isy aka nge reo ry madama kely. Efa lasan'olo reo ko. Efa lasa zany reo fa andao tsika andery Michela. Fa ianao ve adala ry ventra? Fa hoany? Andeha ahoana ary? Aiza ary ianao zany? Te ho ataony monsieur Vitson ray angany lohanao? Otrina nakan'le olona andreo fa ataonay avy roa eny e. Ary aingana fa maika izay. Efa mila tsy ho zaka ny fofona. Le kiala kely ty. Aza te fatra-panambahany olona kosa rery madama kely Mila naitatsana reo nefa sady manambany anay ianko no. Tsy mila be sermona fa makaleo ka. Teny volanao 1 million de francs na roa etsy ariary iny. Ataoko kosa angamba fa ampy iny eo. Reo ry zily rofy daholo Ay marina. Tena vola be tokoa ty iziko. Marina raha mbola nandray vola be ohatry ty hatramin'izay na olona. Entana valerana 5,4 alina. Sahan'le madama roa etsy. Andriamanitra. Ty le tompona hotely fa tongako. Dia ahoana zany ny ataoko? Tena efa tapitra ny rofony reto avokoa ny entana. Tena tsara vidy be ihany koa aloha Dia zao izay tsy afaka makaty intsony amin'ny manaraka fa hitondrana ohatran'ireo any an-trano izay isan-kerinandro. Fa tsy roa etsy foana kosa aloha ny vidiny no ianao nilaza fa efa isy aka ny namezako an'iny vola iny. Omena 7 alina ianao dia mitondra ohatran'ireo isan-kerinandro.
iverina eo ty olona ty akanao avy eo anoro anao ny trano. So dia mba fiainona raha etsy kosa madama kely a. Za nge tena avilavitra be ny miainge. Zay zany e. Ndao andeha ry Michel fa tonga fofona be le rangaha io zany a. Io angamba ilay tompony entana. Fa iza moa ny anaranao? Dety be tompoko. Zay zany ry madame Dety be a. Aza mihetsika eto nareo raha tsy miverina eto vily maka anao anoro ny trano. Ay, nga aparany. Tena mialatsiny rehefa faneveriko tsy ho tena tsy mahay mandainga marina. Zany hoe saika nyhetsika naretiny zanako dia namidy aloha ny entana fa tsy nahandry anareo zaiko tena ialana tsindrindry re a. Fa iza marary mama? Zaza salamabeko fa tsy nahita majinika mihitsy nge ahy. Efa niteteziko avokoa fa tsy misy mety manakalo. Mangina aloha rofo ny entana dia andao akasisiny ery. Fa manina nitezitra be le olona teo ry mama. Rofo any entana dia avy eo tantaraiko. Avitra sika. Dia ahoana zany ry mama fa legioma zezipako na zezikombiano no tadiavin'ny zareo araka ny fanazavana ny men'le hoe zily. Ny antsika nefa samy mahalala na zana ianao fa zeziba zany ampiasaintsika. Tsy maninona zany io retsy a. Iza ngefa ny anomera etsy isan-kerinandro anao eo e. Zaho zanak'isoa tsy atao levitrosantsony fa tonga dia vidiana avy hatrany. Ary mety vantony mihitsy aza no azoko. Amin'izay mba afaka manao ambombava betsaka amin'ny kalsonanao ihany koa. Calcium ry mama. Mitovy ihany re zany. Calcium. Mbola afaka mividy masom-boly, afaka miompy. Ny fianaranao mba misy tokotaniny koa amin'izay. Aza dotonao amin'izany resaka zezibazaha zany koa saiko ka. Ary raha marary le olona dia ahoana ka? Zay mama vao higahatra eo. Olona mihavona be reny. Jereo ary zareo fa tsy mety mampiditra antsika trano sy miresaka amintsika. Fa le hoe zilo mitondra teny dia hoe mba vady ihany tsika ny afaka mandeha farany. Olona ohatran'izany ve dia amindra fo amintsika ozy ianao ka? Mangina ho aho. Efa marary izy fa tsy misy hoe raha mararinao zany. Dia aza toizana tsony koa zany resaka zany fa manatitra entaneny aho isan-kerinandro. Ianao kosa mijanona manondraka sy mikarakara fiompiana. Za rery sisa miakatra ty. Ary andao amin'izay andefa soa tsy hatratra zanak'isoa eo tsoniko no. Dia akako ihany koa va to mila koa sy atody gasy koa ny zareo. Raha mety ny tantana dia mety azo roatra amin'ny 3 hetsy isan-kerinandro tsika mianaka koa. Vola nge zany. Tena misaotra an'Andriamanitra. Manavy be mama. Efa tapabolana izay. Voan'ny fahatigony. Lasa zany manatitra entana. Fandrony androany. Tena lasa matahotra. Midobodoboka mafy ny foko rehefa manantona ny vavahady sao dia mivoaka ny fiara izy ka hifanena indray izay. Andriamanitra. Fa manina azy aleoloha hipetraka etsy ambony vato etsy akasaina kely fa tena tsy mety hitony izany foko izany. Tsy ela loatra nefa sao alazo ny anana ka ho be teto. Zary ny tovolahy iny. Tena tsy mbola nahita tsara n'olona toy izany hatramin'izay na olombelona. Ozy izy tamiko hoe mahakaka izy sisa mifasoa voatony eo ndrery. Ahoana moa ny endry izay? Zanaka madame Dety anatitra legioma. Aleo fa ho avy eo zily avy eo. Baibay. Baibay hony. Tena papon'iny olona amiko iray manontolo. Tsy mety tony ty voadalako. Indray mandeha fotsiny nahitako azy kanefa dia lasa ny amin'ny foana ny saiko. Ny anarany aza tsy haiko akory.
dia ahoana izany no ataoko? Tiako eny zilo fa tonga. Aleo rangahy no ratako taratasy aho. Izay lalany ihany lalany. Za tsy hitory fity fa apetrako fotsiny numéro dia hitako foana rangahy izay soratanao aho. Ziliko efa manododina mafy. Vetivety aloha raha zily fa misy kôty kely mifamadika ah. Zay. Ary aloha sisi anato atody atolny taratasy. Ty zily ah. Misy atody folo izy ireo ah dia 700 ariary indray. Miampy an'izay zany ny vola rahetsy fanomenitra ireo isan-kerinandro. Iny fa lasely. Sady miandry vola zany miandry valiny. Tia adalako. Izay ditiko ngamba adala. Matahotra fa sao dia ampiverina ny aretiko ny fieritreretana azy. Tsy aleoko tonga dia manokatra varavarana. Na dia resaka fotsiny ihany aza. Izay fa mivony vavahady. Ary aleo hiazakazaka ho iny aingana. Iza lefa niala? Salut. Raha vao fianaky ny temaina amin'izany dia ohatry ny hoe izany ratsy. Salut. Tena hoe tsy mahalala fomba tsy. Ary nikisakisana fa masisisy tsy hay hoe ahoana. Raisy ty taratasy ty dia mba avereny vakiny eto masoko e. Fa angane, tsy andanandro aminao eto fa malaky. Mbola be ny zavatra ho ataoko? Loza marina. Ho antovolahy mitondra 207. Fa niala no anarako. Zanako Madame Didy. Le nifanena taminao teo ambavahady tamin'ny sabotsy heriny. Ty numéro ako dia atsoy aho fa mba te resaka aminao. Tsy misy idirankory zety. Valio hoe oke fotsiny raha voarainao ny taratasy. Miala tsiny fa tapaka karine fanaovana konty nanoratako fa ino nisy tetỳ tanako. Classe de première fa tsy hoe mahamenatra be akory miresaka amiko. Bisous. Inona zao ny dikan'izany? Classe de première zany ry anona tokony mahay savoir vivre raha. Olona mitapsonna. Inona zao ny dikan'ity taratasy ty oa? Rehefa tsy teny dia tapahako ny fifidianana legioma aminareo a. Zay vao iverina hitrongo vahoomana miaraka amin'ny fotaka masisy ny tsena eny. Tena mifona re madama kely ah. Fa ianao moa zany no iza? Tena miezaka mampitony ny foko ihany aho fa tena efa mampite amony kosa. Aleo raisiko amin'ny sokany dia potseriko mafy ny takolandroa maniry kely. Tsy mahalala fomba no mbola zandray nanaovana enquête. Avela ohatiko marano vavako. Ary ainganary. Fa raha monsieur Fidson tonga eto dia tifiriny amin'ny basy ny lohanao ho faty any. Tsy zany tompoko fa misy an'le tovolahy fotsifotsy ohatran'ny karana mitondra fiara gris misoratra hoe 207 iny fanena tamiko teto ambavahady dia lasa mitopotopoka be ny foko taorian'izay. Ajanony. Efa haiko ny toyany. Taraminy ianao zany. Kasokafo tsara ireo sofina mitsetsina zezika ireo fa zany fofombadiny. Enonao zany? Zereo nge ty ianao e. Dia tsy menatra ve ianao? Tamba amin'ny vohibavy. Ny kapa mipaingotra taroby. Ny akanjo zandina. Ny volo mirandrana. Ny ho mainty velona. Lasa ianao mandeha any ary tsy mila anao miverina eto intsony aho fa ny reninao no manatitra etaneto. Azonao ve zany? Azonao ve ho azy zany?
olona tsy misy saina maty. Izany ny tena hoe mifoka ravim-boatavany ambany vohatra any ngambotony. Ary lasa mandeha any fa marikiriko. Dia mba dioviny io amin'ny manaraka raha tia zaka mpandroka sarety. Reny ny sahazanao reny. Le namindra legioma tompoko na tonga niova na dio ihany izy io teo. Mbola samy defy ihany ty. Tena hoe sauvage, baribary ihany. Ary aleo mena lesina kely ty fa tsy kiombona mihitsy vavany ty fa sauvage loatra. Raisiny tamin'ny vozona akanjo koa marina tena posiny tamin'ny tany. Ndray tena vaky rano vavako. Oay, dia niory kokoa. Iory zilaka sahoany ka rio amin'izao fa aza tsangana akory. Dia omeo ny elika ny rano le lafin'ny elika. Marikoriko tsy mahay miaina. Izy mikoty amin'ny fenitra indray ny be famaliana. Dia aza saina mijanona ela eo io fa matindra fidison eo koa raha tratrany eo. Efa ho avy izay izy mianaka. Zaho ary mama tsy hiverina intsony. Misy arika masika be ao dia matahotra. Tsy hitanao ve zavaky rano odiny? Saika ny alatra amin'ny nifiko. Manina nefa raha mama makeny. Sady efa sitrana ihany. Zaho kosa aloha tsy tantara izay tena nisy. Mila volo izay. Ary tena nisy fahadisoko be mihitsy satria tsy tokony nanao fihetsika toy ireny. Ziny ka hoana kosa moa tsy harovany. Ary tia izaho manadala lehilahy. Tena mendrika mihitsy ireny. Ka zaho tsy afaka fa hampanaraka an'le kisoa atsika ao e. Fa nga dia tsy afaka miandry izany. Aza metaladala renao ry fa niala. Ohatran'ny zazakely rangaha nefa efa 7 taonako. Sady raha zany ianao mandeha aingana fa hiakatra any koa ny saretin-drabezako. Mitemera aminy, amin'izay mba afaka midia tongotra ianao. Zay fa lasa e. Efa midimy maray izao. Reo anaty zobika ireo ny entana dia ny sasany ao anatin'ny drigony ry. Ny vidy vaovao fa efa maloto loatra le teo aloko. Tena lozy ty marina. Le madama kely nefa tena entitra dia entitra fa tsy mila mahita miverina intsony. Dia ahoana re izany no ataoko hoe? Raha sainy tifiriny le hoe raha fitso moa izy teo. Raha sainy tifirina amin'ny basy aho dia ahoana? Zay avy ho faty. Izay foana mantsy naverimberiny teo. Tena miasa mafy izany lohako izany ka. Aleo manainga dia ny an-dalana mieritreritra izay tokony atao. Na arabezany engaviako anaty ny entana dia omeko vola kely. Izay mihitsy rangano andeha ataoko. Raso aloha fa diso izany notinao izany. Rehefa mianatra gitara aho dia zava-dehibe ny paoziny ratsan-tanana. Onge ny lohan-tanana amin'ny manindry fa ny ianao efa ho felan-tanana iray manontolo mihitsy. Aiza koa? Ohatran'izao izany. Voilà, izao mihitsy. Dia alefaso amin'izay. Do, ré, mi, fa, sol. Onge ireo tovolahy mpikalo. Ary inona koa reto ataonareo? Lasa kely aloha za fa raha rivotsika mandeha resto. Anytsika miresaka an'izany surprise misy elahy zany. Elana tsiny aloha fa dia ray volana teo aoriana vao manam-potoana. Mahazo toa nareo roa. Mahazo toa tata. Bonjour journée tata. Zay va bonjour ary. Taiza moa tsika teo? Ao fa haiko amin'izay. Zay vao azoko nitondrana azy. Eo ary izany mitendry dia sady mampiara-pio tsika e. Tonga dia refrain. Andao ary e. Ireo tovolahy mpikalo teo isan'andro isan'andro efa nanjary mpandalo rehefa mody masoandro fa
tsy avela ny taona ipetraka eo. Wow, bravo mon amour. Metka. Oh, bisous aloha fa tena mahay be malala. Sily voay mivavato fa misy olona zany. Za aloha niakatra anao doso kely fa efa mifoloka izao ka. Za no verification ny entana fa mety mpanatitra legioma izay. Eny ary. Tonga dia atero ao an-dakozia ao Sily a. Ao zany miandrana ohatran'ny mahazatra. Andriamanitro, raha androany ny farany androko dia raisy no fanahiko anao. Tena matahotra mahafiasany. Tsy mety ny ankaviana koa raha beza raha vao ny tantaraiko hoe manana basy le olona ato. Tsy tokony lazaiko azy koa ny marina rehetra. Vendrana ihany aty rehefa nataoko ny kontika. Inona reno hitrangy torolanitro. Mamitra voaniko. Manahoana Razily a? Ahoana ozy ianao? Tena mba miangavy ry aza atsomy zany izy. Tsy tonga nadalan-dramose kely zany aho a. Fa lazana mpanaraka kisoa mamanay dia tsy maintsy zany mankaty. Lehilaviko ireny faladianao a. Razily o a. Manina nefa raha raisina fotsiny ny entany. Za efa tsy hitany ihany. Mampanantenanao a fa mamanay foana amin'izay mankaty. Any a. Tena tsy mihaino mariny Razily fa mbola lasa ihany enso amin'ny madama kelony. Za andeha dia avelako any ny voliny dia rehefa mankaty mama misabotsy dia atambatra. Dia nefa raha tsy omendreo tsony dia ahoana. Dia mama koa nefa milaza fa hivitiko sola iray atao naman'le ao. Dia mba tsy sahirana mampanaraka tsony amin'ny manaraka. Tena mila vola izy. Inona koa nefa moa no atahorako e. Zangananao ratsy. Enoko fotsiny rangazy lazainao dia tsy hamaly ah. Le mamaly koa mantsy ny tena tsy teny. Eny ary. Sady tena tesitra mafy izy zany miaraka amin'ity pataloha mena ambony ambany. Mova tsy toy ny omby anoto. Fa mbola ninona ty ihany? Manahoana tompoko? Inona ho any ale aty? Tsy mbola faina trosoko tamin'ny tany ihany anga? Mifoana re tompoko fa tsy afaka nakaty nga mamanay dia tsy maintsy zany nakaty e. Tena zany no marina. Efa niezaka nandà mafy aho fa tsy sanylaza ny marina kosa nefa. Inona ny tsy nahasahina ny laza ny marina e? Ny eloko ibaboana mody rariny ka matoa tsy mibaboka dia tsy vonina ny ova zany. Fa angoloka tsy vanina. Mody tsomoka fa mandevina maloto atsalaka. Mifoana re tompoko. Misy mifono zany e. Razily a! Eto aty ilay sakay anaty bokaly lao dia hitondray gant fa mila faiziny ty. Sy re tompoko. Mifoana re a. Razily a! Ao fa lazaiko mama marina. Ary sakafo ny vava mipetsopetsony io siasiefana saka. Amin'izay fay tsy miteny tsony. Mahita valo foana mankaleo. Zao ny anaovana azy rehefa be. Matia mama. Marikoriko. Maya. Vonjeo. Maitsaka ya. Zanefa ny amonjy azy ya. Sady tonga dia le bocal mihitsy no nasitriny aty ambavako. Mbola aiza re zany e. Kofona. Tena misy tafiditra any anaty lalandrivotra ange izy zany e. Sady tena faran'izay masika. Ahoana? Matia mama. Katia. Zany ny aina ka te anao io. Ampidirany gant-ko Razily a.
hosorako saka ihany koa mantsy ireo voamaso andreo amin'izay tsy manota mijerijery fofombadin'olona tsony tambany vohibavy tsy mahay miaina. Tsy kosa tena tsy misy anaiky hosorany sakay amaso zany ko setka zangana nina tena anohitra kosaka za tsy amaly azy fa alaiko fotsiny sakay ny tanana iny dia ariko tena ho jamba mandrabavadiko kosa raha voany iny eo ka aleo atambatry ny heriko dia anohitra omeo aho fotsiny vola vidiny entana dia aleo atopoko andeha tsy aleto kosa raha tsy azo vola fa mila mividy kisoma manay hoatray ary to manohatra avilizily tazomy ty fa mitady anohatra zany no mahasoava jaune azy tarana biby avy any anaty ala tsy vanina io zila avelao mafy avelao ao atao ohatr'izao na mama za tsy avelako akaty tsony fa avelao andeha omeo vola vidiny entana dia aleo andeha tompoko tsy misy miala mainy zany eto fa tsy maintsy faiziny ary tsy misy voly zany koa na ariary azy indrindra fa mbola sa manohatra ihany io zily tazomy mafy tena tsy misangy reto marina le tonga dia abokako amin'ny andron'le zilolohako oay nasininy coup de tête be raha zily tonga dia fanina marina vaky raha ny oriny voarainy koa ny sakay tetỳ tanako dia natsipiny amin'ny tany very daholy iny kio fa lasa nitsoka tena tsy avelako ela maina kosa iny ary aleo esoriko ty vity tonga dia tino atrobako any amin'ny masony ihany Andriamanitra madama kely vikalina vavahady ange iny ny esorinao iny verena ty le tsy vanity maty ny mendrika anao Andriamanitra losa fa tena miketina ny vavahady nefa madama kely io mijoro ampovoany io mihitsy tsy miaino fa romitra mafy dia mafy varina iendira teto-ponao vanitoso teto marina aleo piana amin'izay ty dia hitana ka efa vita kosa ny vérification amin'ny Michela ary iny zany tabataba be ao zany andraso hoe tazaniko eto ambaravarankely eto Andriamanitra madama kely amela ina to fa mikaratoka angely vavahady tena ikaratoany eo angely loanao tena tsy miaino foana izy fa tezitra mafy hatrany aleo azakazaka dia atosiko inona moa ny soasiko raha maninomaninina eo io aleo fijenaka loza voaketoko anelanelan'le vavahady vibe ny lohany madama kely tena taraiky tsy navita namonjy atsony malemy lohaiko mila tsy hoafa mamindra tsony tongotro zava-dozinina rety hitako ty aleo loha andady dia voaina ny vavahady fa sendra mbola voavonjianika ary nipitika taty ivelany le vy aleo loha raisina dia anakaliana ny vavahady fa sao dia zany ray no voaketoketo mavesatra koa nge le vavahady zany tena fonjam-bibe koa moa tena vonoany ty maro ny Michela jereo koa zily fa mitsarara amin'ny tany sady vaky raha ihany ny oriny tena biby ty fatsolona fotoana foimonjy any tsy teto dia zava-doza matsiraviny ohatr'izao no nitranga fa izy ianao ary ina ny aton'izao von'olona matsiraviny izao iza ny nanakaramanao sa inona ny lolonao taminay raha misekely aleo fa azavaiko aminao avokoa izay nitranga teto tsy mila anao mitena na dia indray mba fa aza ary tsy pazo amin'ny tany iny vian-tananao iny dia midiry anao aty anatiny aty ary tandremy mifetsika fa fetsika kely tsy voahevitra akory dia mety andaozanao ny tany fa inona rety miparitaka ny atodoha Michela tena tsisy raisina fa potika tanteraka miolokoditra ny lohako okalofa tena vanina tsy zakako mijery azy ka ary eo ianao tsy mihetsika eo akabasy tonga dia aparitako oatra ny olona atoanao za kosa tsy anaiko fateto zany ka aleo tonga dia manararotra mitsoka izy lasa ny akatriny oaisiny aleo andehany zara koa azalazany fa tsy tia amony olona aleo tony tsara aloha foka iantso ny tata dia iantso polisy dia ampandre fianakavia Michela ihany koa fa iny tovavy iny kosa aloha zay tsy haiko hoe iza dia ataoko aza lambo
Rehefa mahazo aina eo Zily dia ho ady adiako. Fa ela vely tia mitapy a fa zanako lasa tsy e vehivavy tampany vohatra ray ve lesy de tsy ho tohotry elahy sa ela taraminy koa aza mba miteniteny foana rery dada. Ka ahoana fotsiny ary ka firy mibasy ato antrano de tsy vitany lahy nanaparitaka ny ati-dohany toy ny nanaparitahany ny ati-dohany fofombadiny lahy bande de coin tsy misy ilanany lisany na kely aza ary elary Zily sady jiry elany tsy anao tsy anjery inona ny lahy mila sampitely ty rehefa te ho tafita saribavy lahy raha tsy zanako lahy fa asa fotsiny efa impiriny lazaiko lahy zany ka tsy maintsy hitiny e efa niantso ny inspecteur Jemima de efa tanetsena hono zareo nanontany momba azy de any amin'izany Antsamevy zany izy no mipetraka sady efa andalana ho any ny polisy manginy lahy tsy misy ilanany lahy mbola hitory anao ankety miandro fitsarana bandy mianahana ny fotoana very am'izany ahoana ty fa alozangery dady ary eto koa vao tena miombon-kevitra aminao fa tokony vitaina teo eo izy raha fantatro ty zavatra ray ty ninona l ty mitondra voaka ange misy elahy e zay ny nambarany dokotera ny za azy teo mikisakisa elahy fa sao matoko eo aleo tazomiko ahy rery any ny sasany fa izay any aloha no lazaiko fa sao vao mainka ampirehatra ny fahateserany dada amiko eo ka ny avendrana ny lany tena mandreraka l ty rehefa tony amy resakytsika asaivo miantso ahy inspecteur Jemima rehefa mahazo avao de mila midemerdarery am'izay koa lahy fa saribavy loatra esory tany io fatindra Zily de camoufler io meurtre io ataovy madio tsisy trasy ny carreau de zay anafena ny lany fatiny any tsy rarahako fa mila mialy eto fotsiny io rehefa manontany azy ny polisy de lazao fa efa herinandro izy miala tsy niasa tato amintsika tsony esory daholo ny caméra de surveillance lazao fa tsy manany tsika mba ialana amin'ny présence andra Zily tato amintsika ny mpiasa hafa ilazao mba hijoro vavolombelona avokoa hoe nahitany naminao ny tambany vohitrinany misy elahy ampy vridy ataovy mitovy ny valiteniny de ahoana zany le orona tsara misy an'le mpamono olo iny le eo am'vavady iny mantsiny eny tena porofo mivaingana indrindra nefa nasainao esoriny esory ny caméra mitifitra avy aty anatiny lesy de vita ny mitifitra avy any velany ihany ny ajanona tsy mahita ny eo anoloana sy ampivoan'ny vavady io fa izay olona mivezivezy eo ivelany ihany raha Zily tsy mivoakany fa eo am'vavady ny farany izay tsy tratra ny caméra ingénieur informatique moa letsy laisany de tsy hay an'izany ve zay fa lasa loza ino ty lazainao fa niala fona mama tena tsy namono olona zany afa zay efa nitantarako anao zay daholo marina rehetrarehetra ny andro fahatsoko de nanoratra am'le taratasy loza ho an'izay ny avian'ny fanafitohinana ary fa niala fa nisy fahadisoanao lehibe koa aloha tao e mba mieritreritra ve ianao fa zao ny toerana misy anao de reny ny saranga enjehanao marina mihitsy ny teniny hoe zay tambany voabavy maimbo taikosoa io ianaoko azy iny de rariny raha mahasarotony azoko io tena fahadisoako ihany koa no mividy ny telefony iny ho anaoko nefa de mba efa lehibe ihany nge ianao fa tsy zazakely tsony akory ekeko fa diso ary mama fa efa nandadilady tamin'ny sy tamindra Zily nge aho mba hoe amela andeha malalaka fa ny anafahy amin'ny mafy ihany tao atsiny tsy haiko fa tsy mbola natsapa fihetsempona hery toy izany aho teo amin'ny fiainako raha nahita n'iny tovolahy iny tena tsy tohitro fa nindretareta loatra ka tsy nampatory andro manalina mba hifanerasirany amiko ny tanjoko ary nieritreritra fa tsy mba misy ambony sy ambany zany ny olombelona fa mitovy avokoa tsy haiko tsony ahoana zany zao fomba inonondreo fa aksida iny tranga iny ahoana ny ahafahantsika amaneo fa tsy meloko ianao atody miady amam-bato tsika manoloana andreny olona mpanefoefo rendry fa niala nizay ary tena polisy zany de ahoana ny atao e tena zay ianao vao hiadra androaniko io mama arovy a mama tena tsy namono olona mama Andriamanitra
raha mbola misy ianao ka tsy meloka tokoa ny zanako dia aoka ianao no hiasa. Tsy meloka izany aho ory zareo fa maninona ngefa nasianareo an'indrotsy be iny ny zanako hoe tsy namono olo izany izy ka dradraka ka aza atahorany oko. Avelao reny zanako fa za entiny manotika ankibon'ny toerana re mifona zareo za re entina lasany mama tangorona ny olona maro izay. Rabeza mba alao re saretinao anaraka niny fiariny va lasany ihany nge zanako hoe mamindra fo re azarina re Rabeza. Inona nikalatsy vanity? Tsy namono tompoko, accident iny. Mba fantatrao moa fa mitondra voky iny novononao iny, mitondra ny zafokeliko. Za tsy manaiky moramora an'izao inspektera. Figadrana mandra-pahafaty zany tsy ampy anay zany. Mizaka ny zoam-pirenena mbola manao ny peine de mort ny zanako izay avy any am'reniny ka aleo tsarainay any olon-doza tsy vaniny io. Peine de mort ny ilainay. Aina solon'ny aina. Tsy namono azy tompoko. Asa hoe aza inspektera norona tsara mandray visy miazakazaka manatona ny vavady asa raha mbola sandainga ihany izy rehefa mahita an'io. Andrekakiko. Tena ho fatoko eto io sady miteny foana mangina mangina. Voan'ny tontondro be miaraka amin'le peratra be ny tatamasoko. Tsy mahita tsono masoko ave. Manaintaina be. Ekeko tokoa fa nandray an'iny vy iny tompoko. Saingy kaly ny vavahady izay nesorony madama kely saika hoentiny amin'ona izy iny nipitika rehefa avy nikaratiko ny vavahady ka tery tao ny lohany. Ary aiza zany ny orona tsara nanomezany sakay asiny sisa. Ary aiza koa zily izay nanatro maso ny zavatra rehetra teo. Marenina ho zany ny tena hoe mampite mono. Tsy misy idiranao zany. Ny porofo rehetra efa manameloka anao avokoa. Tsy ianao no inspektera manao ankety eto fa meloka ianao. Entoany ny gadranareo so matiko tsy lereo io ataovy zay amparadaka an'io anikenin'ny elony. Rehefa tsy vitanareo dia atsoy aho anaovako azy. Mangina aloha ianao fa manjary mampiakatra amin'ny mainanao menimenina eo. To tamba avoatra nefa lalitsaina ihany. Rehefa atao ankety ianao miteny an'izay lazainao fa tsy mbola fotoana an'izao. Marikoriko ana mijery ianao azy. Areto vao miverina ny saiko fa ianao tokoa le olona nijoro teo am-bavahady ndray asabotsy zay. Loloso biky. Nasaiko nisaka fa mibahana ny lalako. Dia niresahako taminao sy ny atsokanao hoe akivy ny mampanofy ianao ohatran'izao. Na niendrika aho aza tsy tadidiko akory raha tsy efa niezaka ny tadidy ela. Dia mieritreritra ve ianao fa amin'izao toerana misy ianao zao dia hisary zoro aminao Misy adalana angambe ianao io. Tena dala mihitsy fa tsy hoe angambe. Raha tsy zany ve avita andatsakain'olona no nofinofy tsy ho tanteraka mandrakizay. Mevera tena. Le ty koa mbola kalma ihany. Andao andeha fa rahariva miverina. Mila nimeky ny eliny inspektera rehefa miverina rahariva. Raha tsy zany dia miala amin'ny asanao anao fa incapable. Iantso ny lehibenareo zao dia zao. Tena saika tsitako ilay toerana nitazonana ny Vaniala marina. Araka ny fanazavan'ilay rangahy masika be teo iny dia mba nameloka ny Vaniala avokoa ny porofo rehetra na dia tsy nety niaiky ny elony hatramin'ny farany azy izy. Niterena handresy lahatra Vaniala mba hiaiky raha mbola tiany no velona. Sady raha tsy manao an'izany ny Vaniala dia ho maty dariko ary ho very asa ilay rangahiko. Tena tsy misy azoko mihitsy ka. Fa ahoana koa aloha ny tenin'ilay raika lahy teo hoe omena vola ray tapitrisa hono izy dia omena fahafahana vojy maiky Vaniala dia afaka maka mpisolo vava. Raha tsy izany hono dia mandadare avy hatrany. Andeha hiverina hody aloha zany hivarotra ny kisosony akoho amam-borona nanomezana an'izany volo zany kino. Tsy maintsy manao kolokolo izy raha te hanana ny rariny eto. Zany hoe kolokoloina ve zany sa ahoana ary? Aleo aloha anainga fa maika mbola hiverina koa. Fa
inona indray zany nanova ny hevitra dada tsy hanao pain de mort fa figadrana mandra-pahafaty tsy azoko mihitsy koa ianao ty ka. Rehefa tena nieritreritra le tsy de afaka fangilofina anatin'ny fotoana fohy izy raha atao pain de mort zany aleo mahita azy migadra mandra-pahafaty, miaina ny firim-batana, ny anoanana, ny vesatry ny saina isan'andro tsy misy farany, miosona maloto, laniny ao fotsy, laniny kongony, laniny parasy ny sisao. Zany ny tena atao hoe afo be. De tsy maintsy manaraka procédure ihany nge zany e, fitsarana sy ny sisa. Tsy olana le tsy zany ay efa ny atany mora aloha izy zao. Rehefa vita ny fitsarana azy tonga de any tsy efa dada mangidy amiko nge zao e, misy lahy ny zanako reto vao tonga zay na fa ilaza ny fitondrany vovako io ny antony saika amoriny atsika. Io le surprise saika lazay fa hitondra ny ainy fahasambarana sy fahamatorana mandrakizay. Mafy zao e. Laha ty angamba tena zana baratra fa tsy zanako tsy mila be sentiment zany ho an'ny lehilahy. Raha malahelo azy lahy de atao zay anafainganana iny ty raha ty de mba tsy lava be ny procédure de vita. Salama tompoko. Salama tompoko. Iza koa zao ty tovovavy ty sahabo 5 taona eo mainty fihodirana fa oloholo ny volony, mitomba andafa malefa mpijery kosa. Iza kay nitadiavinao e? Amin'ny matanidetiny tedaviko tompoko, ary ianao ngamba no izy tena ianao mihitsy le mpanatitra legioma taloha tao amin'ny monsieur Fidson. Tena polisy ndray ary ve ty sa ahoany? Misy mahazo anjanako anga tompoko. Tsika ka rehefa tsy zay de ndany ianao mandeha ampy anay ny mahazo anay. Namidy ny fiompiana rehetra ny menanareo anaovana kolokolo zao kanefa de nidoboka ihany ny zanako. Zao miverina mitrongo voahomana indray. Lasa ianao mandeha ihany hoa. Tsy azoko. Fa maninona ianao miresaka amiko toy izany sady tsy mbola nidoboka tanteraka zany anie izy. Tsy mbola vita ny fitsarana azy. Ary zay indrindra ny antony nahatongavako eto hanampy anareo haneo ny marina, mila ranga ny marina. De inona indray zany ny takalony ka? Ty trano fisokonay ty sa ny tanimboly? Tsy anay ny tanimboly fa mbola ho faina 5,3 alina isa-taona. Sady tsy azonao amin'izany aho fa andana mandeha ihany. Lasa mandeha ihany. Manitiavanareo ny mahazo anjanako. Ary lasa ianao. Madama, tena tsy anao an'izany aho fa hanampy anareo ary maimaim-poana. Lasa ianao e. Raha tsy zany torahako ny taiko soa ty ianao Eny, azoko ny mahazo anao ary sarotra ny inonao fa mbola hisotra ianao. Aiko dolo ny marina. Andeha hijery amin'ny fenitra ny ampiasany aloha de avy any ampahiriny zanako any am-pontsy. Raha mila ianao de mevasoa ny anarako. Ty numéro telefoniko de ty misy telefona napetrako aminao. Efa misy fahana ao anatin'iny. Aza misalasala miantso zay fa lasa aloha madame Dety maherezy ianao. Azafady hoe ahoana zay tompoko? Manana retina mifanintony zay avy ny ala noho ny tsy fahampiana calcium. Milaza hijery azy ianao de mba omeo azy any nge reto azafady indrindra. Tia ny taratasin'ny dokotera. Tsy mbola vita mantsy ny traitement ka sao hiverina le mifanintona. Efa nitondra andreo tany ihany fa tsy navelandreo polisy ireo nomena azy fa soapozina hony. Mety anaiky izy mantsy raha ianao no manome azy andreoko. Matokeo ianao madame Dety fa anao zay mety ahafahany mihinana reto fanafody reto Mandra-piona ianao. Velomany amin'ny zanako any ndray tompoko. Iza koa ry samy manabataba amin'ny ora fiasany zany. Midira fa mikatona fotsiny io Bonjour Fetch. Iza koa ty voangaly be monsieur malala anaty. Tsy ataony tata mahita eto indray raha hitana miresaka amin'io eto. Izy sy mifanavaka avambolon-kodiny. Ary taiza aloha ny namatara ny tiany ianarako amin'izay tonga de manononona tsy miambahamba mihitsy. Manao any ianao?
Iza moa ianao fa tao olona tsy mbola hitako mihitsy kanefa dia mahasamanonona ny anarako. Tsy mbola maika aloha izany. Misy priorité avokoa ny zavatra rehetra. Mbola ho fantatro ihany momba ao ariana kely ao. Fa ny tena tongavako eto dia hitenanao fotsiny hoe tsy meloka ny tovovavy tambanivohitra angokatrianareo iny fa tsy hoe fitorianao. Maninona tsara hoe Izany. fa izy ianao samy teny an'izany eto imasoko eto. Manana porofo amin'izany nga ianao? Zay dia mitady anao avokado diable eo fotsiny. Ndany ianao mandeha any alohan'ny atongavany ray koa fa hita ny fatinao eo Monsieur Fitson, fantatro tsara izy ka. Fa vatany zily ve ianao Zay ihany zao ny tokony malala anay menakavy. Raha izy ny tadiavinao dia efa tsy miasa atsony izy efa ela be. Fantatro ange fa mitady andrahoana anay amin'ny tsy fahitana azy ianao dia mitady aka vola be aminay. Mody tia ferty ny entinao anatonana anay. Fa nga tsy hitra zily. Ary somba ny eliminanareo kosa ary izy. Zaza tsy malala an'izany hoe tsy hita izany iziko. Tray ny atalako marina. Aloha mezaka kalma tsara ihany aloha fa za ihany no hitenina fenina eto fa ohatry ny olona maranitra be izy ty. Fa iza ary io fa iza ho ianao? Tsy mbola fotoana izany ho azy zao. Mingavainao tsy meloka ilay tovovavy iny fa mba tsy hoe ny plaintinareo. Mba hampilamina ny sainao dia tsy misy ifandraisany amin'ny zily bombo koko mihitsy na dia kely azy. Zay fa veloma fenitra. Saika adiniko. Tia ny numéro-ako dia tsy hoe raha liana ny amiko ianao. Inona ary tosanao no mikasy tanana. Vongandy lahy tsy misy ilana ny lahy. Any anaty orinasany lahy ny lahy manana basy silencieux. Maninona raha napoaka ny atodohan'izany olona izany dia vita. Fatin'olona zany lesy ny manao déstabilisation any lahy dia manakiditra ao anatin'ny jeune koa lahy. Tena tsy atokisako hiaro ny fananako sy orinasako mihitsy lahy rehefa maty ao anarina any. Aleoko miteraka any amin'ny sisiny deny zao. Nenao kosa nge dia ohatry ny mamono koa mamono olona aminao Fotsy mifanaraka amin'ny lohanao dia eliminenao. Tena olona tsy adevitra amin'ilay eto ka. Tsy tokony tantaraiko ny tantara ve. Tena miady mafy izany saiko izany. Sa eliminena ny araka ny teniny. Tena mitady anao déstabilisation kosa aloha dia avy amin'iza nefa. Zily Samata mitety. Nefa olona mahatra tsy nahita fianarana daholo ireo. Tsy malala ny atsimo sy avaratra ny amin'izany. Tia nefa zavatra efa avolenta mihitsy. Sa olony dada na ireo mafianamana ireo. Tapakarangany hevitra elimineko an'iny. Inona indray sa no mampidalaka ny lahy eo ka? Sokafo tsara ny sofin'ny lahy pour la première fois. Prends ton flingue et pète-moi sa cervelle. Raha tsy tiany lahy ny anana demi-frère dia ataovy zay. Aleo atsona dia eliminena ny rangaha. Ny jugement final koa efa afaka efatrandro. Tsy mila mpanelingelina mihitsy aloha zao. Allô? Monsieur Fenitra ihany? Bonjour Fenitra. Efa haiko fa tsy maintsy antso ianao. Inona vaovao? Areoka aloha ifanaja. Iza moa le anaranao fa tsy tadidiko? Fenitra kosa meva soa ny anarako. Tsy vo eo ve ano nilaza taminao fa aoko tsika ifanaja. Iza marina ianao ty Tena miova be nge ianao izany Lasa masitsika fiteny ohatran'ny Fitson. Tena masamaty ange ianao zany Fa iza ho ianao? Masamaty asa ho eliminareo ireo olona rehetra nanelingelina anareo? Dia zo alefa efa may loha Raha te eo namiko ianao dia aleo any amin'ny toerana publika fa tsy matoky anao tsony Manana marina mila ranga ka tsy tokony ho faty alohany aneoko azy. Amin'ny zoma eny amin'ny fitsarantsika miona raha tsy hanala ny fitorian'androany ianao. Veloma Fenitra. Punaise. Fa iza ry ny olona iny? Tena mikorotana loatra izany lohako izany. Ary mahagaga dia ohatry ny hoe faible be izany io anatrehany. Tsy mahasambitrerina sy mandrahona mafy na dia anao an'izany fantatra azy. Tena leo aloha anao douche froide fa tena tsy azoko izany haiko izany. Ary aloha tsy tantaraina ny dada tsony fa rehefa reraka ve ny olona iny tsy hipetraka Atahorako fotsiny izao raha ny ray amin'ireny namany ireny nitoroka azy amin'iny afera malotony iny mba ho takalo ny famoahana ny kialakely iny. Ka
ibarataka an'izany eo amin'ny fitsarana dia izay voalosa. Tena mety izay tokoa. Aoka fa azoko. Olona manana fereny ka ho takalo ny ainana fo dia nitahaka ny anafahana an'ilay tambany vohibavy iny satria tena marary anay loatra izao fery izao. Dia tiano vitavita ho azy tony azoko. Menazy fotsiny nefa ny azo natao fa tsy manana porofo amin'izany izy. Ary za koa tsy azony adalaina amin'izany fa mivady aman-janako eto ny resaka. Fa nakory-tana-tsaina marina. Aleo blokena antony fa tony koa manadala fotsiny. Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement. Meurtre, tena zao fa sisa ny hafaranao ry zanako. Du code pénal malgache. Taolana sisa. Peine de réclusion. Olotra mainy ny vatana makana avokoa. 295. Dia tamaso ny voto. Commis volontairement et ezaka ny tsikiany izy nahitana dia tsapa aza feno ato tsaina lalina say. commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat. Tena tsy hitako ato ilay mevaso. Meurtre commis avec Zay vao azoko préméditation tiako. ou guet-apens Tena est mitombona tokoa ny mitata fa assassinat. déstabilisation fotsiny. Article 297. Ary aloha hifantoka amin'izay. Dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence. Raha matoa kely raha toavy ny rina vaniala fandresena, fantatrao ve ny antony ampangananao? Ary inona ny fehiteninao mba hirovanao tena? Ary minina ve ianao fa tsy ilaza va tsy ny marina? Tsy manakambara tsony aho tompoko fa atody miady amam-bato. Manaiky izay didy rehetra avoaka amin'ny fitsarana. Ary rehefa voalazako tao anaty procès verbal reny daholo ny marina. Oh! Ho an'ny mpiapanga kosa, manana teny ambara ve nareo? Tsy manana tompoko. Manana vavolombelona ve ny mpiapanga? Tsy misy akoatran'ireny orona tsara reny. Ny vina melezan'ny vinanty vaviko izay mbola nisy ny dia-tanany ary ny fizahana nataon'ny mpitsabo fa vonolona tokoa ny nahazo azy. Taroka mafy dia mafy teo amin'ny loha. Ary ny fanambaran'ny mpiasa rehetra tao an-trano nanatry maso. Ary ny voapanga ve manana vavolombelona manamarina fa tsy nahavita ny eloka? Satria ny atao anaty procès verbal dia tsy nanaiky hatramin'ny faran'ny eloka nataony izy, na dia manaiky izay mety ho didy mivoaka azy. Aiza koa nananany an'izany e? Tsy manana an'izany io. Mengavy ianao André Matofidson mba tsy hisalovana ny valiteniny hafa. Averiko, manana vavolombelona ve ny voapanga? Eny tompoko, manana izy. Oay ety. Tata. Io ilay olona tataraiko anao. Fantatrao ve io? Tsy mahalala an'io ah. Ary eo mifamadikitsika fa vao manao faux pas io tonga dia aparitako ny atodohany io. Mitsoka ny velantsika avy eo. Kodiny mikalakelika elandro dia manjavona. Eto aho afaka mivize azy tsara. Aleo miaritra fitratrana vetivety toy izay baraka ilay ity ah. Za tompoko ny vavolombelona andramatoa kely vaniala. Ary minina tsy ilaza fa tsy ny marina. Ento ary ny teninao. Za mevasotra eny raharin-jato dia nahita ary nanatry maso mivantana ny zavanseho tamin'ny maraina ny sabotsiny. Tokony tamin'ny 10 ora maraina teo eo. Objection. Antan'io tompoko ny voapanga raha malala ny olona io fa izay dia tsy malala azy io. Raha matoa kely vaniala, moa mahalala azy ve ianao? Tsy fa efa hitako fotsiny. Namangy andray mandeha tany am-ponja. Clôturena audience. Tsy mila vavolombelona mpandainga ato. Objection. Ny vavolombelona tsy voatery olo-patatra fa nanatry maso kosa. Ary zaraka ny voalazako teo dia nanatry maso nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Pisy loka e. Resaka déstabilisation amin'ny orinasa ndraiky izao. Entina nakorontanana anay fotsiny. Tsiry fenitra. Za Michela, dira soheriny du premier degré, 20 aogositra, dia nilaza fa tsy tia afa-tsy fenitra Andriamanjaka Fidson. Pisoloky. Efa sangy fanaovan'izy roa foana izany ary izy ny tsy mahalala an'izany. Mpisandoka. Laza ho Michela zay efa voalevina izy. Ary Michela fotsy fa tsy mainty fiodirana.
Tsy a enoy tsara ary fenitra sy misy Fidson ary rehefa vita ny teniko dia afaka miteny izay lazainareo amin'izay nareo. Ny 12 Aogositra teo dia nisangytsika ary fenitra. Rehefa nisangy teo tsika dia nitratrainao tamin'ny zavatra ny fotopehako avy noho ny asarotam-piaro. Valiny nasioko ihany koa ny rafi-pitombenanao ankavanana teo ambony kelin'ny tache de naissance anao izay miloko mena fa tsy maintsy toy ny fahita matetika. Rehefa izany dia nifanaikitsika fa tsika rery no malala ireo tombo-kavatsy ireo. Ary raha misy olon-kafa malala izany ankoatratsika dia mampirafy izay ny ray amintsika. Ka ito dia manontany anao ry fenitra, moa nampirafy ve ianao? Tsy ekeo le tsy mampirafy aho hoe inona ary ty zay milaza ololo vokatra rehetra zao dia mitady inona koa. Ary ianao misy Fidson idada, olona fanetry be ny firenena, mpamon'olona, efa nanolana indroa ianao ary tsy misy mahalala an'izany afa-tsika sy ianao rery ihany. Eny fa na dia fenitra zanakao aza satria tena tiako izy dia niezaka nanafina fa tsy zakako ny saraka aminy. Saika noho izany foana ianao raha tsy ndrahonako mafy. Rehefa nandeha tany amin'ny gynécologue dia voamarina fa ianao ny rainy zanako fa tsy fenitra. Rehefa natao ny kajy ary za sy fenitra dia tsy mbola niaraka tamin'ny andro fady mihitsy fa nitandrina mafy. Karamanina azo satria efa zatra manaparitaka don'olona amin'ny zavatra tsy misy dikany ianao dia nivaly tamiko izay ren'ny zanakao izany. Ary farany sisa dia anjaranao ry fenitra nino ana tsy fa ny angatahako aminao dia ny anatsoanao ny fitoriana n'io zazavavy tsy manatsiny io. Za sy Zilo ny saika mono azy, misesefa naisakay ny vavany, avy eo saika ho asiana ihany koa ny masony. Andriamanitro, tsara le sanako. Tafatsoaka izy rehefa avy nanome coup de tête any Zily. Tezitra noho izany ka nalaiko le fikalina vavady amelezako azy. Fa iny andeha hanenjika azy iny ny karatoan'ny vavady ny lohako dia... Ahoana ry zao? Tena olona hafa be ty fa tsy matamakely velively. Nefa dia tsy misy analala nanampiana ny zavatra lazainy fa tena ny marina avokoa. Raha azoko dia tsy misy azoko Teniko farany teo anao ry fenitra mino fa ianao rery ny malala ny tira tsy hoe efa nitantarainao ny hafa. Ka mba natelo ny zaza tao akiboko. Mino fa nilazain'ny dokotera ny zaha io ka anjaranao amin'izay ninona tsy fa zany Michela. Eny, je suis la réincarnation vivante de Michela. Tsy mandry ny fanahiko rehefa maty satria nijaly loatra io zazavavy tsy manatsiny io no nataoko. Ny renireny tena ny fanahiko ary ty vatana ny toerako ty dia vatan'olona iray izay efa nialaina ihany koa no nomena idirako. Taitra ny dokotera rehefa nahita le fo efa nijanona ny tempondray. Saingy réincarnation izy iny. Misy karazany mantsy ny réincarnation dia na amin'ny zaza voateraka na amin'ny olona efa mialaina ka lasa velona indray. Mikasika ny olona tsy mandry fanahy na mbola be adidy na te hanarina ny lasany sikepohan'ny nenina lalina ihany nefa ny réincarnation fa tsy ny olona rehetra akory. Entiko anaovana asa soa ny vatany satria izany ny lalana tena voasorotra ho ka naverina teto ambonin'ny tany tamin'ny endrika hafa mba hanatanteraka izany. Ary ireo anjely kely telo tao akiboko ny tena niady mafy nomena ny vatany mevasoa mba hijoroako sy ilazako ny marina izay adidy-goavana tsy maintsy efaiko. Eny, tsy maintsy harangeto androany ny marina rehetra. Poa, angano, arirarira. Tsy mi-existe zany réincarnation zany ry anina. Efa 2025 tsika zao dia mbola isino an'izany ihany. Na misy azy zany dia ny hindoisme no mino an'izany fa tsy sika. Tribunal daika betsy. Tsy fitantarana nangitsangatsy amanorana eto Izay koa dia miaino ny ray trano fa tsy misy miteny aiza no androso fa mbola afaka rebirebena amin'ny zavatra tsy misy fotony. Maty ny mendrika ny olona toanao, mandany andro fotsiny. Tsy ampy izay raha latsaka izay. Tsy haiko na mino na tsy mino fa i Michela tokoa io vehivavy io. Fanahany moa zany fa tena nitombona avokoa ny zavatra nolazainy. Ny fitsarana nefa tsy afaka iseho bazé amin'ny zavatra ohatran'izany. Fa ny fanatsoahako ny fitoriana ihany ny vahaolana ka dia tsoahako ny fitoriako. La vertiny tapy ary ino ty ataon'la? Zany reny tao ambanany labasy. Ay dia vitanao ny nanolana amin'ny Michela.
tsy vaniny ianao. Ka izy ny teanao an'ireny fitafy mahafady reniko. Sitrapony azy, raha tadiaviny. Tsy vaniny ianao e. Io brigadier, eto any io. Zazana no itsoro vavolombelona tamin'ny nataony io rehetra. Ary gadra mandra-pahafaty miampiasa terivozina mandra-pahafaty ny sazany io. Mampamangy any amin'ny parasy sy ny kongona ary ny ao fotsy any e. Tsy manandray ianao a. Zany velotiny valibabe nataony lahy. Vody basy eo amin'ny firifana ohatran'izao ny sazanao monsieur Fidson a. Mino ianao zao fa tsy sarim-bavy toy ny filazanao azy fa navitana ninjitra ny tanako taminao. Ianao ny tena sarim-bavy satria tu t'attaques toujours au plus faible. Zany ny atao hoe tena sarim-bavy. Ny tena lehilahy mahay mampitony ny fony eo anatrehan'ny olana ary miatrika. Ary zay tena lehilahy mahery mitovy tanjaka aminy no fanandrina aminy fa tsy ireo fanakamalemy ohatrany nataonao. Sarim-bavy ianao e. Ary tadio fa ninona fa efanao na ninona renao sy volanao. Rehefa tonga amin'ny fetra hoe atreto ihany dia atreo ihany. Rehefa tapitra dia tapitra. Misy farany ny zavadrehetra. Io eto afa marikoriko. Misaotra betsaka tompoko mese fianatra. Ary nakaiza le vehivavy teo mevasoa. Saika mba hisaotra azy ary hifona aminy noho ny avinavina nataoko taminy ko. Na za koa aza nge mba mitady azy e. Mitady azy mihitsy io. Misaotra betsaka tompoko nanala ny fitoriana. Dia aza manahy ianao fa tsy tianao zany tsony ny foko. Lasa matahotra anao aza zao. Tia misy vola 10 mitapitra isa omeko anareo. Ho fanampinanareo sy mba ho mariky ny fonako. Tia sisa ny vola madio aty amiko. Fa ny fanananay rehetra sy ny orinasa tsy maintsy ho atao izay avokoa. Sady tsy ilaiko koa e. Aleoko mitady asa madio na dia kely karama aza. Tena nijaly va niala noho ny heloka tsy nataony akory. So fa nisy ny arahanginy. Tazao ny volanao tompoko. Amin'izay fa zava-dehibe ho anay nanalanao fitorianao. Efa foko anareo ty. Aleo zay hody any ambanivohitra dia aza tsy diana. Aza omena vola fa avelo fotsiny iaina amin'ny lamimany. Raha tsy mbola nanao ratsy zay tompoko dia miarineny foana. Porofon'izany zao tranga mistera zao. Aleo miezaka amin'ny tanam-polo mba tsy ho arahan-datsa. Dia teneny koa ny rainao rehefa mitsidika azy any amponjy ianao fa misy zezi-basa daholo reny anana nohaniny reny hoe. Aleo lazaiko ihany fa marina tsy maintsy aranga. Zay fa veloma ianao tompoko. Mamo, tena reraka angamba ho azy fa lasa mavesatra be ny aro-keliko. Tena mila tsy ho zakako. Matesa lohanao ane asombony aiko. Tena adala tokoa za. Eta ty entiko are. Ty are. Oay. Ary indreo. Tena nasitrika le tovolahy tato anaty aroko ihany ka le vola teo. Hoenjehana ve izy dia averina sa ahoana? Aleo zao hoe. Lasainy fa vola madio iny ka aleo ampiasaintsika hivelomana indray aloha. Valy ny fijalinao araka ny teniny koa reo na dia tsy amidy aza ny ainy. Kely sy bitika reo manoloana ny hirifiry ny ainanao tamin'ny heloka tsy nataonao akory. Fa ny mety dia aleo tsika tonga dia miaina amin'ny lamina tsy misy panelingelina tsony. Ny farana teo Aranga nosoratany Henky Mikanto. novelominy Vantsoa, Ony Miajanirina, Anjariliva Saloy ary Lanto. niaraka tamin'ny Rija sy Lemec. Anjariliva nandray feo sy nana Totosy.